Ny nambara teny amin'ny lohatenim-baovao dia rehefa niatona nomboka ny taona 2024 ny fanampiana samihafa izay nomen'ny Etazonia ho an'i Madagasikara dia niverina indray izany noho ny fisian'ny filoham-pirenena voafidim-bahoaka eto amintsika. Io no fanambarana izay noentin'ny mpitondra teny ny fitondram-panjakana Amerikana. Ny voanan'ny Etazonia nisazy niatra tamin'i Madagasikara ary naverina indray ny fanampiana mivantana ho an'ny firenena araka ny nambarana mpitondra teny ny fitondram-panjakana Amerikana Jennifer Psaki. Natao zany taorian'ny resan'ny filoham-pirenena ary Rajaonary Mampianina Hery ny fitondrana taorian'ny fifidianana tamin'ny volana Desambra 2024. Nahato tokoa tamin'ny taona 2024 zany fanampiana izany taorian'ny fanokana mpanjakana izay nahazo ny filoha teo aloha Ravalomanana Marika ary voailika teo anatrehan'ny fianakaviam-be iraisam-pirenena i Madagasikara. Nisy nefa ny dingana nataon'ny filoham-pirenena vaovao Andriamatoa Rajaonary Mampianina Hery tena nivon'ny fianakaviam-be iraisam-pirenena taorian'ny nandresany ny fahefana tamin'ny volana Martsa lasa teo ohatra dia tany Washington niona tamin'ireo tompon'andraikitry ny banky iraisam-pirenena sy ny FMI ny filoham-pirenena vaovao. Mikasika ny Etazonia manokana dia mpiara-piongonantoka amin'ny Madagasikara izy eo amin'ny lafiny ara-tsosialy ary rehefa mahatratra 520 tapitrisa dolara Amerikanina ny famatsim-bola nomena eo amin'ny lafiny fiahiana ara-tsakafo sy ny sehatra ara-pahasalamana nandritra ny taona 2024 ho iatrany ramatoa Jennifer Psaki. Etsendanin'izany dia manasa ny filoham-pirenena malagasy hanatrika ny fivoriam-be Etazonia Afrika izay ho totosainan'ny Washington ny 5 Aogositra ho avy izao ny fitondram-panjakana Amerikanina.